Ya, dia tonga soa eto amin'ny acoustic gasy indray ny lesona ianarantsika androany dia accord renversé sy voice in. Misy fifandraisany ihany izy roa ireo ary hoazavaintsika eto amin'ny lesona. Tsara ny mahay mitendry accord renversé satria manome loko hafa an'ilay accord le izy voalohany indrindra, fa manampy anao koa le izy rehefa mitendry an'ilay accord anao eo amin'ny clavier amin'izay tsy mijabojaby be ny tananao. Zay le voice in amin'ny teny anglisy. Alors tonga dia atomboka dia amin'izay hitanao hoe ohatry ny ahoana zany zavatra tiako tenenina zany. C majeur ny exemple voalohany raisantsika anazy, C, E, G, 1, 3, 5. Rehefa misy an'ireo note telo ireo ny accord dia C majeur ihany ny fiantso anazy. Ty C ty zao afaka avadiko aty ambony aty. Mbola C majeur io. Raha ny basse izo hitanao fa C majeur. Ty ny atao hoe first inversion amin'ny teny anglisy. Okay? E, G, C. Hitanao le izy fa hoe C miaraka amina basse na E no miseho amin'ny écran satria E ny noty ambany kokoa dia zay mahatonga anazy hoe basse na E. Ataontsika amin'ny lesona hafa ny slash chord, iny mbola concept hafa iny fa aloha atao amin'ny lesona hafa. Arak'izay ty E ty raha alefako aty ambony aty, mbola C majeur ihany koa iny, fa second inversion mo fiantso anazy fa fomba hafa fotsiny fitendrena le C majeur. Le note ambany indrindra no basse dia zay mahatonga anazy hoe C miaraka amina basse na G. Zay. Raha maka exemple hafa, 1, tiny 3, tiny 5, G, B, D. Raha afaka alainy ty G ty atao aty, dia lasa mbola G majeur fa io zao izy G miaraka amina basse na B. Second inversion, D, G, B, le B ty nalefa ty, mbola G majeur ihany fa amin'ity indray izy G majeur miaraka amina basse na D. Dia afaka amboarina, afaka anaovanao exercice amina accord hafa, okay? Dia andramo amin'izay accord tiana. Dia rehefa ahoana ny fampiasaina anazy, zay ny fanontaniana voalohany mety tonga ao tsaina. Ny voalohany ary matetika ny fampiasana anazy rehefa mitendry ianao dia mba tianao hoe mifanakaikikaiky daholo le note tendrenao anatina accord amin'izay tsy mijabojaby be ianao. Ohatra ianao zao raha hitendry C majeur, G majeur, D majeur ao anatina hira. Afaka ataonao ohatran'izao nefa n'ilay izy raha ohatra hoe ampiasa accord renversé anao atao amin'ny tanana droite. Raha ohatra misy note ifandraisana accord anankiroa, afaka tsy miova firy ny tananao. Ataontsika ohatran'izao. Hitanao? Le tanana zany tsy mivezivezy be. Averiko indray. Iny zao ty zao accord renversé. Dia rehefa eo? Accord renversé. Indrindrandrindra rehefa manomboka mihasarotra le accord, tsara kokoa hoe tsy mivezivezy be ny tananao fa mifanakaikikaiky eo ihany. Zay ny atao hoe voice in, le feon'le note zany. Okay? Ny fampiasana anazy faharoa, raha ohatra ka tena le basse mihitsy ny tiana somary ovaina kely, hitazona le accord majeur ianao fa le basse fotsiny ovaina, zany hoe tena mampiasa an'le tena le ma-renversé anazy. Ohatra misy progression malaza be zao, ohatran'izao le fandehany. Okay? Iny ty zao C majeur, ty accord renversé, fa tsy tonga dia makaty ianao aty amin'ny G majeur fa le basse mba tianao mba manao ohatran'izao. Dia zany C majeur, G miaraka amina basse na B. Ty zao accord renversé ty. Accord renversé. Dia rehefa eo zay vao makany amin'ny A mineur.
dia zay le lesona ray manontolo andramo zay andramo amin'ny hira zay anaranao andramo tsiraidray amin'ny akoro hafa dia eny areo fa dia mazotoa